raha ho tonga ny tenin'Andriamanitra dia mila mivonontsika tsiraray avy ho tany tsara afaka andray ny tenin'Andriamanitra. Asaika anao raha sitraka ao hitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra tsika rehetra. Asaika anao raha sitraka ao ataontsika anolotra fo ho an'i Jesosy androany. Anamafy indray ny fanoloran'ny tenantsika amin'i Jesosy androany. Mbola sahiteny indray ianao androany hoe anao a Jesosy, anao ny fiainako a, anao ny momba, anao ny fiteniko a, anao ny fijeriko. Hivavaka-tsika ary. Ry Andriamanitra tsara indrindra masina sady mandraka izay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay Andriamanitra rainay, fa tototry ny fitiavana sy ny fahatsaranao izahay. Fihinao amin'ny tanam-pitiavana izahay isan'andro. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fijerenao ny fiainanay, fa na dia kely sy bitika ary izahay Andriamanitra dia tsy mba tahaka n'izany ny fitiavanao any tsiraray avy. Misaotra Jesosy ny amin'ity tombonandro ity indray izay omenao anay, tombonandro izay tianay anomezam-boninahitra ny anaranao, tianay atokana ho anao indray, hitondranam-bavaka, hifandraisana, hiainona, ankatoavana, andehanana arak'izay efa voasoratra amin'ny anaranao Jesosy. Mahery izay satria ianao efa ao anatin'ny tsiraray avy. Misaotra Jesosy dia amin'ny tsiraray avy izay afaka miaraka androany, na ento mivantana na ny any ambadiky ny sehatra maro samihafa ny Andriamanitra. Misaotra Jesosy, tehirizo izay Andriamanitra, aoka ho tany tsara izahay ahafahan'ny teninao maniry, aoka ho tany tsara izahay ahafahan'ny teninao mitombo. Jesosy eo sokafanay ny fonay androany amin'ity maraindray ity Andriamanitra. Alleluia. Sokafanay Jesosy dia aoka ianao ahazo aina tanteraka eo amin'ny fampiasana ny tsiraray avy. Aoka izay anana n'le fo mety be aminao Andriamanitra. Mivavaka izay satria nahoana Jesosy tsy mahavita tena izahay. Mivavaka izay satria mila anao izahay. Mivavaka izay satria tsy afaka mijoro irery akory izahay raha vao tsy eo ianao, raha vao tsy ny teninao manangana anay Andriamanitra dia tsy afaka mitsangana izahay. Ianao ny antso anay tsiraray avy Andriamanitra, ianao no nifidy anay tsiraray avy Jesosy. Dia amin'ity fotoan'ity Andriamanitra tonga izahay natateraka ilay fiantsoana, tonga izahay hiaino anao indray, tonga izahay antoraka eo tongotra ao Andriamanitra, tonga izahay ifandray aminao Jesosy, tonga izahay tena anaiky ho ahitsinao so amboarinao Andriamanitra. Eny tombo, mety marary indraindray ny zavatra tsy maintsy esorina eo aminay satria mety efa amantaona ny maro no ny raketan'izany teo amin'ny fiainanay, fa Jesosy eo tsy maninona tombo izay hitondranao Andriamanitra, izay ny tena tsara indrindra, izay toerana hitondranao Andriamanitra, izay ny tena mety indrindra, izay toerana hitondranao any tsiraray avy Andriamanitra, izay ny tena irinin'ny fonay. Mety hoe tsy fantatry ny sainay ny zavatra irinin'ny fonay, fa ny zavatra azony antoka dia zao ianao mahalala izay tena mety ao amin'ny tsiraray avy. Mivavaka Jesosy androany ny amin'ny fiarovana feno ho an'ny sainy tsiraray avy, tsisy tafatodika amin'ny zavatra mety ampivilivily ny fifantohanay izay androany, fa amin'ny anaranao Jesosy afaka handray zato isan-jato tsara mihitsy ny teny izay atsipinao Andriamanitra, satria ianao ilay masina, ilay tsy miova, ilay mandrakizay. Alleluia. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy, tovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy androany. Salamo fafito amin'ny telopolo vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izay vaky toy izao: amin'ny anaran'i Jesosy aoka tsy rehetra ny fahatezeranao no ny ampanao ratsy, raza mialo na ampanao meloka. Fa hodin'izay nafaingana tahaka ny ahitra izy ka lazo tahaka ny maitso. Matikian Jehovah ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravoa amin'ny Jehovah ianao dia omeny ianao izay irin'ny fonao. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka. Amen. Amen. Jesosy voarainay izany teninao izany Andriamanitra. Mampianatra anay foana ianao isan'andro ny amin'ny fitondrantenanay tokony hifanaraka amin'ny sitraponao sy ny programanao Andriamanitra. Mampianatra anay foana ianao isan'andro fa ny fonay dia tsy fitoerana zavatra ratsy,
fa fitoeranao Andriamanitra ilay tsara indrindra ary tsy misy ankoatranao tokana ianao mandrakizay ianao ilay telo izay iray aoka ianao Andriamanitra tsara indrindra nipetraka sy toetra amin'ny fiainanay androany aoka tsy hisy endrikendrika sampy anatin'ny fony tsiraray avy fa ianao Andriamanitra no lohany eo amin'ny fiainanay tao sandratsika ny tanantsika androany dia ame voninahitra n'Andriamanitsika raha sitraka ao dia tonoana izy manaova fiderana ao anatin'ny vavanao androany asandrato ny anaran'ny masina ankiniko aminao ny fiainako Jesosy satria ianao rery ny miendrika an'izany ianao rery ny miendrika anankinana ny zavatra rehetra satria ianao dia mahatoky ianao dia lehibe ianao le tsy mivadika ianao le masina ianao le marina tsy miova matsy aneo ry mandrakizay ianao no miendrika ny fiderana ary ny voninahitra dia ho anao rery ihany mandrakizay ho anao rery ihany Andriamanitra ho anao tompo ny fiainanay ny antom-pisiana eto tany Andriamanitra dia no ho anao fa tsy ho an'ny tenanay akory Jesosy ianao no miazona ianao no manitsy ianao no mitantana ianao no mampianatra ianao no misolo vava amin'ny alalan'ny fanahinao masina dia androany Andriamanitra raiso ny toeranao Andriamanitra raiso ny toeranao Andriamanitra alleluia 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 ataontsika rehetra hiaraka hiran'izany androany sitraka ao alleluia ho an'ny tompo mpanjaka tsy to enao Jesosy manao rery an'Andriamanitra alleluia 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 ho an'ny tompo mpanjaka tsy to wanao yeriye alleluia azawe masina yanao tumpo daratsitua mendika yanao lilaizanaku masina yanao masina yanon tumpo mendika yanao lilaizanaku masina yanao fa tsy ao ambadiky ny hira Andriamanitra ny tena fanomezam-boninahitra fa ao ambadiky ny toe-po mihira dia androany Jesosy izay rehetra mihitsy Andriamanitra niaraka hanandratra ny anaranao Andriamanitra hoe masina ianao tsy miovy ianao be fitiavana ianao Andriamanitra asanato ny tananao raha sitrako dia tena mihitsy tompo ianao no antony fiainako ianao no mialoha amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra ianao irery Jesosy tsy misy ankoatranao Andriamanitra nao ilay tompony fiainako asandratro ny anaranao amin'ny fiainako mandrakizay ianao ny tompoko Andriamanitra masina ianao Andriamanitra irery ianao rery ny mendrika an'izany ianao rery ny mendrika ny fiderana ianao rery ny mendrika ny fankalazana ny fonay dia midobodoboky ny fifaliana sy ny fiderananao Andriamanitra tompo miteza androany miteza androany hitodika indray andray ny fiankofanay tsiraray avy Andriamanitra
tahaka n'ilay vehivavy rehefa nikasika ny somotra dambanao fotsiny Andriamanitra dia afaka nierika ianao. Ilay fonay Andriamanitra, fantatra efa ilay fonay Jesosy, izay nijerenao Andriamanitra. Dia anaranao mpanjaka, anaranao mpamonjy, raisin'ny toerana. Alleluia, 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 alleluia. Antsika rehetra araka tena zany. Alleluia, 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 alleluia. Jesosy eo ny fiderana rehetra ao anatin'ny fon'Andriamanitra dia ho anao rery any Jesosy, satria Andriamanitra tsy mba natao tanana ianao, tsy tahaka anay olombelona ianao, fa ianao Andriamanitra dia hafa mihitsy. Andriamanitra tsy natao tanany ianao, Andriamanitra tsy miankina amin'ny olona ianao, Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao, fikasanao ihany no tena izy. Tsika rehetra. Andriamanitra tsy natao tanany ianao, Andriamanitra tsy miankina amin'ny olona ianao, Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao, fikasanao ihany no tena izy. Andriamanitra sakana, Andriamanitra nianaranao, teraina mandrakizay, Andriamanitra ianao, endrika ny saotranao, Andriamanitra zay tenelinao no Andriamanitra
mitoetranao mandeha ianao am'izay tianao tsy miovy ianao mitoetranao mandeha ianao am'izay tianao tsy miovy ianao mandeha ianao tsy miovy ianao mitoetranao ianao Jesosy omaly anio mandraky izay tsy miovy ianao atramizay ny fiandriananao andriamanitra anao eny anio ninunahitanay ny fiandriananao andriamanitra anao eny andriamanitra anao atramizay ny fiandriananao Saudade do nome de minha vontade social, a baba não me estender de social, ya não há de maritu, ya não há de maritu, dia marizai, achamizai, ya não veria, Ariario, Nigunahitana, Nifianjana, se quer entrar na cama para dançar, dia marizai, achamizai, Nifianjana, dia marizana, Nigunahitana. Diamante não, e não me ajuda anai, e não me tanta anai, e não me antucanai, e não me manite anai. Essa nanza hai Jesus, maeri fama nanano, e a lua sai, didizai, Jesus. Ianao no mialoha anay, ianao naoriana anay amin'ny akavanana, amin'ny akaviana tsirairay avy fa indrindra Jesosy na efa nilaza fa ny fany masina dia ho eo aminay sy ho ao aminay tsirairay avy Andriamanitra. Dia ankehitriny Andriamanitra na dia efa ato ary ianao dia mbola miteny foana zay hoe tonga soa fiainako foana ianao Jesosy. Tena zava-dehibe amiko mihitsy ny fisianao ary asehonao zany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fofinaina sy eo amin'ny oroko Andriamanitra. Ianao ilay rivotra iainako, ianao ilay antom-pisiko. Marina mihitsy ny teninao ny filasan-tsaran'ny Jaona fa raha misaraka aminao aho dia tsy mahay manao na inona na inona. Eny fa na dia maka rivotra amin'ny oroko ary dia tsy ho haiko raha vao tsisy ny ainao Andriamanitra. Ianao Jesosy no antony. Tatsika itokantsika tsirairay avy eo amin'ny toeranao ihany ianao, afaka mipetraka ianao, afaka mitsangana ianao. Fa andao raisitsika ho toerana itokananao amin'Andriamanitra, itoerana izay misy anao eo. Afahanao mamboraka eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ianao Jesosy no antony fiainako.
lay ivotry ainako. Ianao zany Jesosy tsisy akoatranao. Lay rivotry ainako fanatrehanao no velo namiko ny haninao ihany eo ny anino anio ny anino ireo teninao tompo miteny amiko ilay etaeta afaka maniraka anay isisika eo anatrehanao mandrakariva. Ilay etaeta tahaka ny etaetan'ny Zakaïos Andriamanitra, lehilahy lehibe miankazo
ny fiarahamonina mety anameloka fa Jesosy eo tsisy lanjany intsony izay tenin'ny olona rehefa lehibe ny etaeta ao anatinay Andriamanitra. Rehefa atosiky ny etaetanao izahay dia tsy important aminay ny fomba fijerin'ny olona fa afaka mitondra ny tenanay izay eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra amin'izay tianao, na mitsangana na eny ambony hazo na mandoalika na mitory-teny an-dalambe naiza Jesosy. Rehefa lehibe ny etaetanay, rehefa tena milanao mafy izahay, rehefa matsiaro teny izahay fa tena tsy misy dika ny fiainanay rehefa tsisy anao Andriamanitra. Very aho sao Jesosy very eo raha tsy eo ianao. Langa daholo Jesosy ny fiheveran'ny sainay hoe mety ny fiainako amin'izao fotoana izao fa ny tena marina Jesosy. Very eo raha tsy eo ianao. Ataontsika vavaka izany amin'izao fotoana izao. Tiaka anao hivavaka raha sitraka ao. Tena teneno mihitsy hoe Tompo androany tsapako mihitsy Jesosy fa tena very mihitsy ny aza Jesosy raha vao tsy misy anao. Indraindray ny saiko Andriamanitra te handahany izany ohatrany hoe vitako ihany io. Indraindray te hiankina amin'ny zavatra afaka hiankinana isam-bolana izahay fa Jesosy eo ny karamanay iray volana tsy afaka miantoka ny fahasalamanay iray minitra. Androany Jesosy dia ampianarinao izahay fa matoa izay mbola velonay na dia mbola anao ianao Andriamanitra. Tsisy antony hafa ankoatranao indroa milanao mafy ao Tompo ny fiainako Jesosy. Very aho very aho raha tsy eo ianao. Kanefa Jesosy misy teninao milaza fa raha momba anay marina ianao iza moa ny atohatra anay Andriamanitra. Eny fa na dia ny fisainanay mety mieritreritra zavatra ary dia tsy afaka atohatra ny teninao tafalatsaka ao anatin'ny fona tsirairay avy. Ianao Andriamanitra anao ka ialohanay isanandro. Raha momba ianao iza no atohitray. Raha nilako ianao Jesosy dia tsy atahotra izahay Jesosy na tafiotra ninona zavatra tsy maintsy atreha dia izao Jesosy. Ianao foana ny fantatray, ianao foana ny inonay Andriamanitra, ianao foana ny antenanay. Raha momba ianao iza no atohitray. Raha nilako ianao tsy atahotra na tsisy alalay Jesosy de tiay voavonjy ao maminy ao sitranao. Ataontsika rehetra iraka hiran'izany androany. Raha momba ianao iza toko Jesosy tsy atahotra na tsisy alalay Jesosy de tiay fantatro fa tia ianao. No de Narua, no de Manicia, Sanari, Sanari, Sanari.
fefanovonjenao. Oh, alleluia. Mahery aho fianao efeo, mahery aho fialoavanao. Oh, mahery aho, mahery aho, mahery aho. Alleluia. Mahery aho. Tatsikitiaka mafeo any Jesosy temitsy. Mahery aho, mahery aho. Hey! Mahery aho, mahery aho. Alleluia. Alleluia. Mbô tsikitiaka mafeo any Jesosy dia manasanao azo toerana azafady. Alleluia. Iangaviana ny tompon'ny fiara laharana 4368 firy izy teo TBK mba anatony eto amin'ny aniny eto azafady. Alohan'ny hijerentsika vavolombelona fiara 4368 TBK raha ato ny tompony dia mba manatony eto azafady. Sotra tompoko. Fijona vavolombelona voalohany misy olona resaka ampahafolo-karena ny teneniny dia hoe tena sitrapon'Andriamanitra ny ampahafolo-karena. Tsy eto ilay olona fa teto izy omaly dia tena sitrapon'Andriamanitra ny ampahafolo-karena. Talozana izy tsy resy lahatra mihitsy ny anao ampahafolo-karena. Rehefa naheno fampianarana izy dia nanomboka niova amin'ny fandresen-dahatra any, lasa resy lahatra izy. Dia rehefa resy lahatra izy dia izao ny teniny tamin'i Jesosy hoe Jesosy aseho ihary aiza ny tokony anaovako ampahafolo-karena. Dia nivavaka tamin'i Jesosy izy dia tao anaty nofy nampahitan Jesosy anazy sary olona anankiray manao polo fotsifotsy. Dia hoe anjany ianao no tokony manao. Mivavaka nataony hoe Jesosy aoka mba ho any amin'ny tany tsara no andefasako ny ampahafolo-karena. Dia nivavaka indray izy hoe Jesosy sao de sentiment zany, sao de fihetsepo, sao de be da be fa avereno indray mpandeha. Dia nivavaka indray mpandeha izy dia natory indray mpandeha izy dia miverina fandroany le nofy dia miverina fantelo le nofy. Dia avy eo izy nandeha nangataka fionana tamin'ilay olona dia le nofy, le akanjo hitany tao amin'ny nofy mihitsy nanaovan'ilay olona tamin'izy niona tamin'ilay olona. Dia ny zavatra tiany ampitaina dia izao hoe tena sitrapon'Andriamanitra ny ampahafolo-karena. Mino fa fijono vavolombelona zany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Andao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy. Alleluia. Fijono vavolombelona manaraka atsangano hoe tanan'ny ravavin'ny fandresena. Aiza izy teo? Ataovy hatran'izao fotsiny. Ie. Nangetaeta be izy ho avy eto. Nangetaeta be izy ho avy eto sy hamonjy fotoana. Taraiky nefa vao tafiala tany an-trano tamin'ny 7 mahery kely teo. D'habitude raha ny mahazatra dia adiny ray ny trajet ana bus avy any an-tranony tonga eto. Dia niteny tamin'ny papa sy mamany izy hoe tsy afaky ny andefa tara be. Dia izy ny papa sy mamany mandehana ihany. Mandehana ihany ozy izy fa misy teny vao manao anareo any. Dia ny zavatra nisy izao vao nivoaka ny tranony izy tsy tokony nisy bus eo amin'ilay ivelan'ny tranony fa nisy bus nalefan'i Jesosy tonga teo dia atsasakadiny izy dia efa tonga teto. Raha tokony ho adiny ray mity hafa mafy ho an' Jesosy. Fijono vavolombelona manaraka Taty Arinoro. Taty Arinoro io izy ho areny io ia. Taty Arinoro ie. Nijanona ny fonony zanany dia avy eo naverin'i Jesosy indray. Alleluia. Andao aloha tsika hiteka mafy ho an' Jesosy. Tao anatina fandidiana nisy aretina teo aminazy zany dia tara ny fahatongavany tany amin'ny hôpitaly sy ny sisa fa tsy maintsy Jesosy fohifohy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary ho azy rery ny dera sy ny atsa
Narasana ho vita tanteraka avokoa ny dingana rehetra dia izay vao anjoro vavolombelona ho an'Andriamanitra irery izany ny voninahitra. Ho an'zanakay anankiray nahazo teny izy hoe matokia an Jehova ozy izy amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Ny atrehany an'izany anefa tao anatin'izay dingana rehetra na examen na fianarana na teo amin'ny fiainana azy ihany hoe amin'ny maha olona dia teo ihany ny tahotra teo ny aia fa mifanampy miampy mivavaka izay asandratra roa ihany koa dia ny asa Jesosy manampy azy mandrakariva amin'izay dingana rehetra sy amin'izay fianarana nataony. Raha niatrika fanadinana ary izy nisy ny révision, nisy ny famerenana natao fa amin'ny fotoana anankiray na maraina na amin'ny fotoana amin'ny fanadinana zavatra nijerena maraina na ny zavatra ohatra hoe zavatra nijerena farany na natao révision farany no mitranga ao anatin'ny examen dia voninahitra ho an'i Jesosy rehery ihany. Vokatr'izay dia afaka fanadinana somatsara. Alléluia. Mention très bien avec félicitations de jury. Alléluia. Dia misy miatoka toy ny fianarana mandra-pavita amin'ny fianarana ihany koa. Dia raina mandrakizay Jesosy. Alléluia. Tiaka mapetsika ho an'i Jesosy aza zany no tiaka ao miomany ianao zay le Jesosy miantoka amin'ny fiainantsika andasantsika tenin'Andriamanitra ihany koa. Alléluia. Tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra aso fifaliana eny amin'ny endrika ao fa velona Jesosy tsy miankina amin'ny zavatra mety hoe heverinao fa mafy hatrehana fa famindrapo mahatoky ijoroany andaminana ny ampitsonao le izy afofany amin'ny lanitra ny tanao dia makasitran'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo tia tompo manaiky tanteraka ny fitantananao ny fitondranao ny fiainako misy zavatra indray tsy voatery voazava ny saiko amin'ny maha olombelona voafetrahako fa ny zavatra azoko antoka dia izao hafa mihitsy rehefa manaiky fotsiny aho hoe tia tareo saotra tompo fa naiza na izy tarihanao anay dia izay ny lalana andehananay anomponay ianao mandrakizay misaotra fa naririnina na fahavaratra zao ny profo hoe mandroso izay ny fonay tsy manaiky fa namamiry firerany atsika tsy maintsy mamaly mifanasanao zay satria sarobidy aminay ny fiombonanay aminao dia ka nitsaray avy tonga eto androany marain'Andriamanitra mba arana fahafenonja ny fahatsarany zany satria namaly ny antsonao izy saotra ny mivavolombelona tsy takatry ny saina saotra ny afidiranao an-tsehatra mikasika amin'ny fiainan'ny olona saotra ny amin'ireo karazana fitsoana vavolombelona tena hoe tsy hivita nizaniza fo mijanon'Andriamanitra no averinao lehibe ny voninahitrao fa tsisy afa-tsy anao rery mavita mamerina ny ain'ny olona saotra tompo fa ny fianarana hatrany any ampita mandra-pavita amin'ny fianarana misy miantoka Andriamanitra tsy olombelona le ombadika izany fa fampahitana avy avy aminao ny sofinay mandre an'izany mety hoe maivamaivana na mety hoe tsy fantatra zay zavatra mety hoe andraisana fa aminay zany Andriamanitra tena efa mandifotra anay loatra ny fitiavanao sy ny fahalebiazany herinao amin'ny famangina ho anay voninahitra anay ho anao rery mandrakizay dia tsy hay miara-miompopo makasitraka anao manome voninahitra anao fampanjaka ianao raiso ny fiderana ao amin'ny teny mifanandratana ao amin'ny fiankofana dia aoka ho anao rery mandrakizay fa masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Halleluja. Taontsika ity atana mafy ao an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Mitenena tompo miaino anao zay amen. Mahazo toerana tompoko vetrantsika dia androso amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsika dia manompo Andriamanitra ny valipiti izy Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadiny ny asa tsara rehetra. Amen. Izy koa lay mahatoky no anarany rehefa tena tanteraka ny fiverenantsika amin'Andriamanitra rehefa tonga mpanompo manaiky an'Andriamanitra tsika makatoa an'Andriamanitra tsika dia inona ny zavatra mitranga tiako fantatsika aloha fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izay tsy takatry ny saintsika
Andriamanitra tsy misy zavatra anankiray zany ka atao hoe mahagaga aminy, fa zay verino fa fahagagana dia zavatra ordinaire amin'Andriamanitra, zavatra tsotra amin'Andriamanitra. Satria ny fiantsika Andriamanitra sy ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetra dia miainga amin'ny kajiny daholy. Izy ihany ny mahefa azy ary izy ihany ny mahatanteraka azy. Ary anio atsy ampianatra fanambaran-teny ho toy ny faminaniana eo amin'ny fiainanao androany maraina. Ao anatin'ity sekoly fandraisana sy fiombolana amin'Andriamanitra ity dia tiako ho fantatsika fa anisan'ny fanehoam-pamantarana fa miverina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ny fanambarana omeny rehetra dia tanterahany amin'ny vokatra azo tsapahitana eo amin'ny fiainanao. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara amintsika ao amin'ny bokin'ny Genesis 20. Ny fototra iangatsika androany dia Genesis 20 ny 1:1-15. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo an-kazo toera-bintany Mamre ary nipetraka teo am-baravarany laina izy raha nafana ny andro. Dia nanompo ny masony izy ka nijery ary ndreo ny stella nijanona teo tandrifiny. Ka noho ny nahita ireo izy dia niala teo am-baravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy dia nikohaka tamin'ny tany. Arao tsara ka nanao hoe Tompo, raha mahita fiteo masonao masiny ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely ianareo, aoka angalana rano kely ianareo anasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely pototry ny hazo ianareo. Dia aka mofo kely ataonareo ody ambavafo, ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo, fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo. Ary izy telo ataovy ihany araka izay nilazainao. Dia nandeha faingany i Abrahama nakany anday tany amin'ny Sara ka nanao hoe fangana maka koba tsara toto intelo mifamarina dia fetafetao ka ataovy mofo. Ary Abrahama koa niazakazaka nakany amin'ny omby dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilany dia lasa faingana izy amboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboariny dia narosony teo anoloana izy telo lahy. Ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy dia ninana izy telo lahy. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama, aiza Sara vadinao? Ary koa izy, indro ao anday izy. Ary hoy izy, hiverina aminao raha avy nitaona toy izao ary indro nanana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandrean'izany teo am-baravarany lahy izay teo ivoan'ilay niteny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fahanterana. Ary efa nitsahatra tamin'ny fomba mbehivavy Sara, ary Sara dia niome anakapo ka nanao hoe mbola anana fifaliana ihany va raha efa trarantotra toy izao sady efa antotra koa tompoko lahy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana minome Sara ka nanao hoe hiteraka zaza tokoa va kanefa izao efa antotra izao? Fa moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoanandro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao ary Sara anana zazalahy. Dia nandà Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy mome akory ary aho ho ilay niteny tsy me mihitsy ianao. Amen, halleluja. Tsika riavana dia manompo Andriamanitra tena be fitiavana. Areto ny tena Andriamanitra dia mizara roa tsara, mizara roa mazava tsara. Voalohany, natao an'ny olona mino an'Andriamanitra reraka sy miandry valiny, manomboka mahazo toerana amin'ny fisalasalana ohatran'ny Sara. Fisalasalana manomboka miary teno eso rehefa mandray teny mpahamarinana anankiray satria le teny fikasana ohatran'ny 7 étoiles nefa ohatran'ny mbola tsisy hita mihitsy naray azy. Ohatr'izay mihitsy le paoziny Sara eto amin'ity Genesis 20 ity. Eo amin'ny 12 vovakitsika teo dia maneho fa tena feno fisalasalana Sara. Meanakapo Sara. Zareo tsara ny zavatra nitranga amin'ny 12. Meanakapo izy ary Sara dia niome anakapo ka nanao hoe moa mbola anana fifaliana ihany va rehefa traranitra toy izao sady efa antotra koa tompoko lahy. 12 zany dia maneho any Sara sy ny tsy finoany izay zavatra nilazain'Andriamanitra taminy. Fa nanina izy ny tsy nintsony, nitsony fotoana. Nankiny ny taon'ny fotoana ny fanantenany. Halleluja. Teto Sara ny teny fa ozy izy Sara hoe aiky fa hain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Fa zany teninao zany kosa Andriamanitra ohatra ny tenatry nefa mahampime. Satria fantatra tsara fa tsy ao anatin'ny fotoana tokony hoe anatenako an'izany ntsony aho za rehefa mitsahatra amin'ny fadimbolany. Fantatry ianao fa mahay manao ny zavatra rehetra. Fa zany kosa angamba fa teny efa lasa niotra loatra e. Dia me Sara, me anakapo, me fimehezana miaro eso. Hoe Andriamanitra tsy hanao an'izany akory. Inona ny problème ny Sara?
Sara dia tsy miomana iaino an'Andriamanitra oatra anao. Fa Andriamanitra tonga ny teny tamin'ny Sara tsy nifanaraka tamin'ny fotoana tsisy nampiomana azy hoe Andriamanitra no hiteny aminy. Zao ny zavatra tiany Baiboly ho tenenina. Voafetra teo amin'ny tontolo ny fisaintsainana maha olombelona Sara. Andriamanitra nefa eto milaza mihitsy izy terany hoe iotra lavitra ny zavatra tiako atao, fa za tsy olombelona, tsy voafetra oatra nareo fa ny zavatra everinareo fa fahagagana tsy misy mahay manao dia fahaiza manao ko amin'ny fomba tsotra amin'Andriamanitra. Tsy misy sarotra zany amiko izy Andriamanitra. Amin'Andriamanitra tsy zavatra anankiray atao hoe fahagagana zany zay everinao fa fahagagana. Ny fahagagana dia tsotra sy mora aminy satria vao mihetsika izy dia mahagaga. Tsy misy ny atao hoe sarotra aminy, tsy misy ny atao hoe tsy hay efaina aminy, tsy misy ny atao hoe tsy hay atao aminy, tsy misy ny atao hoe tsy vitany, tsy misy zavatra mahatalanjona azy zany. Rehefa nanantona Moïse izy dia zao ny teneniny indray mandeha amin'ny Exodosy 7:30. Amin'ny Exodosy 7:30 ny 9:10 zao no lazainy: Moïse, indro anao fanekena aminao ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anaovako zava mahagaga zay mbola tsy nisy natao tamin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra, ary ny olona rehetra zay hitoeranao dia ahita ny asan'i Jehovah fa matahotra zavatra efa ataoko amin'ny fombako anaoko. Halleluja! Ozy Andriamanitra ianareo milaza fa fahagagana satria eo ilay dingana misy anareo eo amin'ilay toerana mahavoafetra anareo. Fa zaho Andriamanitra dia Andriamanitra mahay manefa zavatra mbola tsy hitany masonareo na nyrenesin'ny sofonareo amin'ny mahampamorona. Halleluja! Ka ny hoe fahagagana aminareo dia fiainako faran'izay tsotra. Zay mahatonga ny Baiboly milaza amin'ny Isaia 7:5 hoe i mahagaga no anarany. Amen. Mpanolotsaina izy, Andriamanitra mahery. Ka ny zavatra normal amin'Andriamanitra ny lasa fahagagana amintsika. Ilay tsotsika hoe supernaturel dia naturel amin'Andriamanitra. Ilay tsotsika hoe extraordinaire dia ordinaire amin'Andriamanitra. Ilay hoe sarotra amintsika dia tsotra amin'Andriamanitra. Ilay hoe tsy hay efaina amintsika dia mora efaina amin'Andriamanitra. Ilay lazaintsika fa mahatalanjona dia normal amin'Andriamanitra. Noho izany Andriamanitra dia Andriamanitra. Raha tonga eto ianao hitady an'Andriamanitra sy ombona amin'Andriamanitra, aza vela isy elanelana ao anatin'ny fonao ametraka fa misy ny atao hoe impossible amin'Andriamanitra. Misy tanga mihoatra aminao fa tsotra amin'Andriamanitra. Andriamanitra mampizara ronirano zany mampandeha zanak'Israely hamaky tany maina. Eritrereto zany hoe amin'ny alalan'ny fombany amin'ny Mosesy dia nahita maso an'izany, nisy olona zany teo alohanao nomban'Andriamanitra dia nahita zavatra oatra zany teo amin'ny fiainany. Andriamanitra zany tiako nilaza amintsika rehetra, ataovy ao am-po zao, Andriamanitra afaka manao zay tiany atao amin'ny olona zay manaiky anaovany azy. Tsy misy afa-mahagaga loatra amin'Andriamanitra. Izy mahita lalana any amin'ny toerana tsy eritreretin'ny sainao. Ny lalaka ivoahanao eo amin'ny ranomasina maina manahirana. Satria ny ranomasina eo anoloany, ny Egyptianina ao aoriany. Hiditra sady sika ao anatin'ny hvkl-mission hoe ahoana ny fomba hitondran'Andriamanitra ny olona. Eo aloha sakana, aoriana sakana. Fosy Andriamanitra, hosokafako le sakana eo aloha, hitelemako le sakana ao aoriana. Tsy marety ao an'Andriamanitra. Azonareo, ny obstacle samy obstacle ihany no ampiasain'Andriamanitra avadika no tonga miracle. Kora prasetolea. Eny olona izy, tianokatra masom-pananao ny importance zava-dehibe amintsika atao fantatrao fa miaraka aminy ianao, atao avy azo antoka avy eo amin'ny fiainanao izy fa ninninona karazana sakana na eo aloha na ao aoriana tsy anjaranao mieritreritra ny lalaka ivoahana fa hanao lalana ho anao izy. Androso asa hiverina ozy izy ny zanak'Israely. Raha androso maninona? Maty ray be. Raha embotra maty reny be. Egyptianina ao aoriana lindra. Ranomasina mena eo aloha vonina nitelina. Fosy izy Andriamanitra, hosokafako le obstacle eo aloha, andevonako le obstacle ao aoriana. Izy samy obstacle no fandona rehefa eo amin'ny fanotronana. Zay mahatonga amin'ny fanotronana mitaky fahatoniana. Meteza fotsiny ianao ho entina
fa aza mamaritra ao anatin'ny fonao te hitondra an'Andriamanitra. Zay limite ny ositra ianao afaka mampiasa ny herin'Andriamanitra. Fa mifanotronana Andriamanitra mampiasa ny heriny eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga azy milaza ny ilaiko toe-panahy ahafahako manatanteraka izay tiako atao. Inona ilay toetra takian'Andriamanitra ananana? Manana fahanginana, manana fahatoniana, manana fiadanana, manana fiainam-pisaorana, fahanivaka Andriamanitra. Misy zavatra nie tsy voatery hoe kenao fa mampiatenao. Misy zavatra tiana hoe vitena fa fananin'Andriamanitra lalovanao. Amboatra mifonao Andriamanitra mbo karazan'olona afaky mijoro amin'ilay antom-pisiana ilainy amin'ny fotoana rehetra. Aza misaina izay zavatra hitranga fa velao Andriamanitra no ampitranga izay tiany hitranga. Alleluia. Tsisy nazo an-tsaina mihitsy hoe tany maina ny tao ambany ranomasina. Azo andianana ilay izy. Ary izay natao any zanany tsy natao amin'ny fahavalony mandrakizay. Manana fanantenana ianao fa tsy sakana anankiray izany eto androany maraina ka tsy ho vitan'Andriamanitra ny karakaran'izany. Amin'ity tapataona faharoa ity anivaka amin'ny fanotronana eo amin'ny fiainanao izy. Ho tehirizina ny fiainam-panahinao. Amoaka tsara mivokatry ny fanahy ianao dia azo aina amin'izay ny fanotronana. Ary rehefa isetrasetra ny fanotronana na ranomasina mena azy eo alohanao ho avadika Andriamanitra ho tonga tany maina izany tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Misy fotoana izy sy mpianana nandeha. Ny mpianatra lasa aloha ny tafiotra ao anatin'ilay tafiotra mangovotra amin'ny mpianatra hoe inona indray ty zavatra hitranga ity. Jesosy nandehandeha teny ambony rano ao anaty tempête. Halleluia. Hoy izy Andriamanitra izay mampatahotra anao dia avy ny tongotro. Halleluia. Ninona mampatahotra anao hitsahan'Andriamanitra zany. Hitsahan'Andriamanitra ho azy zany. Io zavatra heverinao fa mampangovotra io vitany amiko Andriamanitra. Aiza no alehako? Fa izy Andriamanitra liranareo ny aiza ny alera tsisy ianao zazo eto izy izy. Halleluia. Manana fahatoniana fa izay mampangovotra an'izao tontolo izao kilalaontsika io izy Jesosy. Halleluia. Tsy fahagagana aminy zany. Tsy fahagagana aminy zany. Ianao zao mahita an'izany dia wow, fahagagana. Tena fahagagana. Satria nahoana? Zatra ny aina tamin'ilay fomba fiainana taorian'ny fahalavony ianao. Saika tsy nisy anefa fahafatesana raha tsy nisy fahalavony. Fa ny programa tena izy natao tsy ho faty mihitsy ny olona. Noho izany no mahagaga raha maty ny olona fa tsy hoe mahagaga raha mitsangana amin'ny maty ny olona. Zany hoe zavatra mifanohatra amin'ilay natiora namoronan'Andriamanitra, zavatra ny ainan'ny olona taorian'ny fahotana. Dia tsy reto ilay nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty farany. Tsy tonga izy tamin'ny andro voalohany, tsy tonga izy tamin'ny andro faharoa, tsy tonga izy tamin'ny andro fahatelo. Amin'ny finoany Jiosy. Rehefa maty atelona ny olona dia mbola mivetivezy eo amin'ny vatany eo ny ainy. Mitady mbola hiverina ao anatin'ilay vatana, ao anatin'ny atelona. Fa efarana, efa tsy otsony ny aina. Dia ny dikan'izay Jesosy tonga dia te handiso mihitsy ny fomba fijerin'ny Jiosy hoe le zavatra eritreretina hoe impossible indrindra amin'ny Jiosy teo Jesosy no nijoro. Ka Andriamanitra zany Andriamanitra mijoro ao anatin'ny fotoana mahatapidalaka leny olona foana. Alleluia. Tonga izy tao anatin'ilay fotoana izay nambara fa nahafaty an'i Lazarosy. Dia hozy izy tamin'i Lazarosy, Lazarosy mivoa tao. Dia voaka Lazarosy. Dia rehefa voaka Lazarosy, ny olona rehetra ny orakoraka daholo eritreretinareo fa Marta mba tian'i Lazarosy ihany raha hoe velona. Fa rehefa maty Lazarosy dia nitomany izy. Dia hoy izy Jesosy esoro ny vato, izany hoe izay hitan'Andriamanitra eo dia ampiasainy. Amin'Andriamanitra zany rangolahy zany vato boribory be tsy vita vehivavy rery manakodia azy. Tena mavesatra be ohatran'ny vavadina ambomanga. Menao tsara ve nareo? Fa zao Marta nitany tompo teo dia hoy izy Andriamanitra mety rehefa Andriamanitra maniraka dia tsy maintsy vita Marta na izy rery aza. Zany hoe ny ordre omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny anankiray dia mahavita manova ny tanjaky maro to tonga Samsona tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Asa nazonao ilay zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Ianao io zany
fatra-pamaritra loatra ny zavatra tianao amin'ny kapasité anananao hoe atreto ny fetrako fa za te teny aminao andamo anie androany sokatsokafo eo anie io sainy io alatsalatsa ao anatin'ny fona de fanambarana eto fa le zavatra verinao fa impossible io ho tonga fahagagany eo fiainanao ny somary tiaka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ny atsangana eto tsy fampanantenananao hoe tia zavatra ain'Andriamanitra atao, tsy zay le izy fa ny teny eto anokatra ny ao anatinao alala manana fahatoniana fa grand Andriamanitra. Amen sa tsy amen. Io zavatra lazainao fa impossible io vitan'Andriamanitra manao an'io amin'ny fomba faran'izay tsotra sy mora. Genesis 3:20 hitantsika ny teny tao efa mivakitsika teo izany. Tenin'izy io Sara. Ary Sara dia niomena kapokana anao hoe za ve dia mbola napanirina sy fifaliana ihany niaraka amin'ny vatiko amin'izao fahaterako izao. Zay ny dikany io amin'ny teny vahiny. Teo Jehovah tamin'ny Abrahama nahoana mime Sara manao hoe teraka tokoa va nefa tsy lavitra le toerana fa somary lavitra. Sara tsy niteny fa anakapo sady vantotra ko toko teo nahoana izy manao an'izany teraka hono ve izy satria vantotra fa ngamo misy zava-mahagaga tsy haiko e. Fotoanandro raha avy fotoana toy izao dia hiverina aminao ary Abrahama ary Saranina zanakala any amin'ny Abrahama izy no niteny fa tsy tany amin'ny Sara. Andriamanitra tsy mazoto miresaka amin'ny olona mpaneso lava. Any amin'izay olona fatany ihany fa tokony iresana no iresany dia fantatro amin'izay zany ny zavatra tiako tenenina. Alleluia. Atsaro le toetra hitanareo ao amina toetra ny sakana mahatonga ny olona tsy tena andre an'Andriamanitra toetra le izy. Mateo 7:20. Ary Jesosy nijery azy ka nanao tamin'ny hoe tsy hain'ny olona zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mitovy tamin'ile nilazain'ny tompo amin'ny Genesis 9:20 ihany. Dia ahoana ary no anefan'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona. Luka 2:7-30. Aleo le teny ny famaly anambara amintsika tsy anazava amintsika mivantana ny zavatra ain'Andriamanitra fa tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay ataon'Andriamanitra. Ny zavatra hitranga eo dia izay lazain'Andriamanitra ihany. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe mahay zavatra rehetra fa nahoany Sara ny mametra zay ny tiany ho tenenina. Teten'Andriamanitra Sara fahagagana ve aminao raha Andriamanitra no manome taranaka anao? Tsy misy zavatra anankiray mahasakana ny heriko anie. Halleluja. Ary eto ny famalian'Andriamanitra dia mampiditra ny maha omnipotent azy. Le taona mandroso ve ny sakana? Tsy misy an'izany aty ozy Andriamanitra. Aty aminay tsy misy an'izany. Zay lazaiko mety foana. Amen. Teto Sara indray me anakapo tsy misy olona nandray fa izy rery koa. Le bitsika tao am-po ny ren'Andriamanitra zay indray le point faharoa. Zany hoe tsy voix audible nandrenesan'Andriamanitra azy fa pensez any anatin'ny sainy lalina, any anatin'ny fon'ny lalàna no ren'Andriamanitra. Zay nandalo tao am-pon'Andriamanitra mivoavaky teo no eo. Gaga Sara dia ozy Andriamanitra taminy fa nga misy zava-mahagaga tsy haiko. Maneho ny maha-Andriamanitra omniscient azy indray. Le voalohany fahagagana maneho ny maha omnipotent azy. Le faharoa fahagagana maneho ny maha omniscient azy, zany hoe mamaky fotsiny ny ao anatin'ny olona. Izy dia afaka manao ny zavatra rehetra, zay le voalohany, ary izy mahalala ny zavatra rehetra tsy maharenty aika ao an'Andriamanitra. Reo famarinana anankiroa reo le zavatra anankiroa isehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fotoam-pamanginy. Mahafantatra moa amin'ny tapataona faharoa ty amangy anao ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Mila manomana ianao ny fonao. Zany no mahatonga ny tapataona voalohany topanomanana ny fonao tena eona amin'Andriamanitra. Le izy tsy amin'ny fotoana maliny ianao eto tany ihany fa amin'ny fotoana no manana koa ampakarana anao amin'ny fotoana rehetra. Zany hoe isika dia tsy manana antony anovanany ao anatintsika tsy hijoro iaino sy iaina ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Zay no namafy be ny mesazy teto omaly
message teto omaly dia zao tsy tonga Jesosy ampifaly antsika fotsiny amin'ny zavatra rehetra amin'izay fandalovantsika eto tany fa tonga izy hitady sy hamonjy antsika ao anaty fahaverezana. Amen. Inona ny zavatra nitranga fa maninona Andriamanitra no verina tamin'ny Abrahama dia niteny taminy hoe ananjanaka Isaka no anarany. Amin'ny boky ny Genesis eo toko 7:10 zay mahasoa ny teny miverimberina. 5:20 ka hatramin'ny 7:20 zao ny zavatra mitranga. Antro izay indrindra ny namorana ny Abrahama sy Ismaela zanany. Aleluia. Ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony dia niompy kely mban'izay novidimbola tamin'ny hafa firenena dia samy niara-ny firaina tamin'ny avokoa, zany hoe zay tao an-tranony zany na avy any Damaskosy na avy aiza na avy aiza dia samy niara-ny forana daholo izy menakavy, ny lehilahy rehetra. Dia zao tao anatin'ny herinandro mpamorana vita amin'ny famorana ny Abrahama no tonga Andriamanitra nyseho taminy. Dasa hoazavay kely aminareo. Tialoha zany tsetsatsetsatry tsaritra. Ismaela niara ny forana tamin'ny Abrahama. Ismaela niara ny forana tamin'ny Abrahama. Fa Isaka zanaky Abrahama voafora. Fifidianan'Andriamanitra tsy hoe niara voaforo nareo mianaka. Fa fifidianan'Andriamanitra tao anaty famorana namola volananao. Rehefa manomboka 9 taona izy voaforo zany dia any amin'ny désert mafana dia niazavany masoandro ny cicatriser angana n'le fery. Mahatonga azy zany niala ny tany fa teny ivelany nahita an'Andriamanitra dia zao niaritra fangiry firi ny Abrahama, zany hoe le marabarobe ny foritina ohatr'izao dia nia izy mba ho maina ny feriny. Dia hita ny Andriamanitra hoe izy ireo olona telo ireo tao anaty fanaintainana. Telo andro taorian'ny famorana io fiaonan'io. Zany no antony nahitany Abrahama an'Andriamanitra hoe so main'ny andro eo nareo mba io fa aloha akatoerana tsara eo ambanin'ny azy nareo. Dia ndao amin'izay. Teo ivelany izy satria nafana ny andro. Teo i Abrahama nakaina 9 taona izy amin'io voaforo. Tena maharary izany. Dia tonga Andriamanitra nyseho taminy. Inona ny lesona azontsika tsoahana? Andriamanitra dia tonga mamangy ny olony izay marary sy manaintaina manao ny sitrapony. Hitan'Andriamanitra ny irifiry ny Abrahama no ny teniny 9 taona miforaina. Dia eo amin'ilay mangirifiry mitapy andro iny izy ny tonga Andriamanitra namangy azy. Izy Andriamanitra hoe tsy zakako anio mahita fahorianao makato ny teniko. Asaingy ny teny taminao ady eny ekenao dia tonga Andriamanitra namangy azy. Niasa sain'Andriamanitra hoe inona ny tsy ampy. Eritreretinareo i Abrahama ao anaty fanaintainana ny teny fikasana ny me Isaka. Zany hoe ho ampiasaiko izay manaintainanao ho tonga vokatra. Somary ka ho an'Andriamanitra. Hitanareo rehefa mamaky baiboly mangata amin'Andriamanitra, tario Andriamanitra afantatra ilay tena maizy. Ianao no ao anatin'ny fahoriana io, ao anatin'ny fanaintainana io, aza manaiky velo lalana anoto zany. Mijoro tsara fa io Andriamanitra io tsy mahazaka ny fahorian'ny olona, ory noho ny sitrapony. Ory noho ny sitrapony. Izy ny tena hoe foraina ny lehilahy rehetra. Izy efa antitra Abrahama 9 taona vao foraina. Ismaela zany zanany tamin'izy tsy voafora. Fa Isaka zanaky ny famorany. Tenena olona miavaka ianao zanaky ny avo indrindra ianao. Natsangana ianao hoe ho zanaky ny famorana. Manaiky ho forana
sy vangin'andriamanitra mifanontronany ty hafa mafy be eo an'andriamanitra tao anaty fanantenany Abrahama no tonga Andriamanitra dia ozy izy Davida mpanjaka raha ny teny an'io Salamo fa 4:30 ny 7:70 ka 7:70 mitaraina ny marina ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy izy Alleluia maro ny fahoriany marina tsy hoe rehefa marina ianao zany dia tsisy fahoriana mitranga tsy zavatra manahirana fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra zany te hafa mafy be ho an'Andriamanitra noho izany finoantsika an'Andriamanitra tsy midika hoe tsisy tsony problème mety foana ny zavatra rehetra fa nabetsaka raha ny zavatra mitranga ny vavolombelona koa misesisesy satria ay tsy mahareteka ho an'Andriamanitra noho izany aza mitanondrika ao anaty izay ady heverinao famenjady eo amin'ny fiainanao androany fa tonga tokoa Andriamanitra ary tsy maintsy ho avy izy amaly ianao amin'izany mety mafy be manjoanao ara-panahy ara-pihetsepo fanaintainana fa arakaraka ny fahorinao Andriamanitra dia tonga izy manantona anao matetika eo Andriamanitra amin'ny fotoana ny fahoriana ao anatin'ny fotoana ny fanaintainana Isaia dia niteny an'izany Isaia toko fa 7:50 Halleluja ny 5:10 fa izao no lazain'ilay ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay masina no anarany ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako ary eo mitorotoro fo sy maneritena no mamelombelona ny fanany maneritena sy mamelombelona ny fo ny torotoro fo ozy izy ny ten'Andriamanitra zany amin'ny avo be tsisy raha hidirako amin'ny raha ny-tany tsony ohatrotry taiteny an'izany Andriamanitra any amin'ny toerana masina misy fa tsy any amin'izay maloha tsy any amin'ny toerana feno fahalotona kanefa zao tsy mahazaka mahita olona manetry tena sy torotoro fo mitondra lahelony amin'ny tsy marina no fietreretany any amin'Andriamanitra fa tsy maintsy hidina ary amaly sy haino an'izany olona izany dia ozy ny baiboly avy ny toerana misy tsisy aringotra amin'ny zavatry ny tany saingy hidina fa tsy zakako mahita vokatry ny fanahy ao anatin'ny olona azonareo izy ny fanotronana dia miara-miasa mitoetra foana mety possible ianao hatramin'izay tia mampiasa fanosorana fa tsy miova mihitsy nitoetra anao dia misy dinganao ao anaty fanompona tsisy ehon'Andriamanitra aminao mihitsy jereo fa rehefa mafy nanjony mpianatra dia tonga Jesosy nandeha teny ambony rano namonjy andry zareo rehefa natsipo tao anaty laforsa draka sy mesaka sy Abednego noho ny fijoroany dia nidina le fanefany namono ny herin'ny afo ny olo marina ory dia tsy maintsy hijoroan'Andriamanitra eo amin'ny toeram-banga amen sa tsy amen faharoa ny fahafantarako an'Andriamanitra raitsika kely ny Genesis ihany toko 7:20 io koa moa fototra raha teo ny angatsika androany miteny zavatra tsy nandrenesan'izy mivady fahatsapana Andriamanitra zavatra tsy nandrenesan'ny fahatsapana zany hoe ny siansa andiso azy fanterana andiso azy ny fotoana andiso azy reo mantsy ny amaritra ny fahatsapan'ny olona dia tsy nandrenesan-drareo fahatsapana mihitsy le teny ozy izy sara za ozy izy tsy manana fahafinaretana ny iray amin'ny vadiko zany tsotry efa antitra olona efa mihoatry ny taona tokony ety amin'izany raha ohatra ka zay ny resahany za amin'ny antsony teny vahiny hoe ménopause ny vadiko amin'ny antsony teny vahiny hoe andropause nefa iandrosy menony miaraka dia mokatra Isaka zao Andriamanitra rehefa miteny amin'ny olona anankiray dia teo ambanin'ny hazo izy io azo ny petran'Andriamanitra io nanatona ny Abrahama azy ny révélation tian'Andriamanitra anokafana ny masom-panahy ny Abrahama alala le zavatra tianao atao eo amin'ny fiainany io azo any amin'ny désert ny misy azy io azo dia mahavita maharitra miaina ary fotoana mahery Shem ny anaran'le azo ary ny vo avy amin'ilay izy atao hoe glone ny vo avy amin'io azo io azo zany efa mety efa tany amin'ny arivo taona teo amin'ny toerana io
dia Andriamanitra te hisarika masony Abrahama hoe eto ambanyity hazo antitra nefa mamokatra ity no itenenako aminao fa lenanao an'io hazo ka nahavaniko laka anazy. Tsy mare tiaka ho an'Andriamanitra. Halleluja! Ialofako le izy. Ianao asainao mialoka eo fa ianao saiko mitazana amin'ny fiainany satria raha nipahary azy mba manana tombony koa amin'ny zavatra izay nohariny. Ianao voarina tao anaiky mihoatra noho ny azo satria zanako ianao, azantanako ianao, adidika ianao. Halleluja! Hitanareo, Andriamanitra misarika ny masonao ahita révélation ny amin'ny fahalebiazany mialohan'ny fotoana isehony aminao amin'ny hetsika ma-Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra azy. Halleluja! Hoy sisy ny bokin'ny Hébreo, ny tenin'ny bokin'ny Hébreo amin'ny Hébreo 1:20 sy ny fahafatesan'ny kibony Sara. Hoy Andriamanitra raha tia azy efa arivo taona lasa zay mbola io hitanao io nandalo toly zany io zany ngamba ny hazo sisany mety azoko lazany hoe mbola mety tena io hazo maitso foana ny raviny afaka mitahirano ao anatiny io hazo. Hitanareo ny longévité ny fahelavelon'ny zavatra anankiray dia matetika zavatra any amin'ny toerana désert foana maina foana manana an'izay ohatran'ny hoe baobaba. Maharitra kokoa samy hazo koa ny baobaba satria misupporter terrible sécheresse zany io hazo na aiza toerana misy mafanaka misy an'io baobaba io ohatran'ny morondava dia io na tsy avy ara ny orana mandritry ny 4 taona ohatra dia mbola velona foana io satria misy rano mihodina ao fitan'izany manodina le rano ao anatiny ao mahatonga azy ho baobaba ao vetsika. Dia ohatr'izay koa eno ene ohatr'izay koa ny tortue na ny kapika sokatra ela velona be mihitsy aiza be sokatra indrindra eto Madagasikara any amin'ny faritra atsimo. Kitanareo le izy indraindray miendrika désert lalovanao eo amin'ny fiainana hitehirizana ny fononao tsy ho faty mba hahafahanao mijoro foana ho an'Andriamanitra ny fotoana rehetra satria vitan'Andriamanitra mamadika an'ireny hiara hiasa azo rehefa tia azo fotsiny ianao tsy mahareteka. Halleluja! Ka ny sarin'le azo izay nitoeran'Andriamanitra ny révélation ny sarian'Andriamanitra ny sain'i Abrahama ahafantatra hoe le namorona an'le azo no miteny noho izany raha io azo azy voatahiry ohatran'io ianao mihoatra noho ny azo tahaka n'io azo atao hoe chaîne ny anarany mitondra voa io na dia fantitra azy dia tahaka izany koa ry Abrahama na dia fantitra azy ianao azaketraka fa mipamorona anao izay namorona an'io azo dia afaka nometaranaka anao na dia efa antitra azy ianao. Ninona limity sy fatranao eto ambonin'ny tany na raha-pahasalamana io ny eo amin'ny asanao ny eo amin'ny tokantranonao ny eo amin'ny fiainam-pananao izay vavaka foana ianao nefa ohatran'irenao hoe mbola tsy mitranga le izy le Andriamanitra toriko aminao maly efa niteny izy Andriamanitra tompony fotoana fa tsy voafetra ny fotoana le fotoana heverinao fa very iny azonao nerana iny rehefa miverina aminy ianao mijoro tsara fotsiny dia miverena amin'Andriamanitra. Aza manao saritsarina kristianina tsy mahafoy toetra fa atao jobily mbola lehanao fetsifetsa ratsy kely tamin'ny 50 taona lasa ihany ianao ny olona efa mivoatra daholo tena matahotra an'Andriamanitra dia ianao mbola eo ianao anie zany mamita teny ny famitatenany ny olona ihany mamitaka ny tenany sy ny fiainany ny fo amboary ny fo nandray ny fananarana tena mitsotra aminareo ny fananarana matetika mahasorena ho an'ny olona tsy vonona ny ovo fa fifaliana ho an'ny olona mandray tena lipy ovany eo amin'ny fiainany ny alalàna fa tena vita jobily sy mifankaty le toetra ratsy ny olona sorena izy rehefa mandray teny mpanitsinana fanindrinana momba azy satria nahoana efa lasa fiainanao na ianao raha tsy mahafantatra ntsony hoe tsy mety le izy fa ohatra mahita ambiance zany ianao manao le toetra tsy mety pisara ianao amin'io efa teo hain'ny ala
marina zany mpamanana ny ako a ndraindray fa tenina ozy Andriamanitra hoe zanako rehefa tsy mety amiko dia oka mba tsy mety aminao moa izay mahatonga ny révélation omen'Andriamanitra sambaritsika mbola miteny amintsika Andriamanitra manambara amintsika Andriamanitra tahaka nanambarana ny Abrahama ihany koa mba ahafahantsika misitraka an'izay zavatra niaina ny Abrahama tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra tsy moramora amin'ny andro 7 taona dia hoe zanak'antitra raha siansa sy ny fahendren'ny tany dia hoe raha antitra loatra no miteraka anao tsy misy fa manjary tsy ampy miara-mitombo amin'ny tena ny zasa dia mijaly satria lasa ianao dia izy nikarakara azy fa amin'Andriamanitra tsy tokony hipetraka amin'ny fanahiana lehibe so matsara ihany Isaka nanambady fa i Abrahama mbola nijoro tehiteny aminao ny fahanterana ny taona tsy fahanterana ny vaninandro tsy fahanterana manantena ianao an'Andriamanitra atovy amen moa halleluja halleluja fahatelo inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina ao amin'ny Genesis toko fa 7:10 Genesis toko 7:10 ny andiny faraika amin'ny roapolo zao ny zavatra nitranga nefa ny fanekeko ahoroko amin'ny Isaka izay teraka Sara aminao raha avy ny taona toy izao zany hoe Andriamanitra zany efa niteny tany amin'ny Genesis toko 7:10 fa hiteraka Sara dia tonga indray izy eo amin'ny Genesis toko 8:20 ny andiny fahafolo naverina izy io ozy izy ary izy hiverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao indray ary indro nananaka zazalahy Sara vadinao ary Sara nandre zany teo ambaravaranyilay izay teo ivon'ilay niteny efa niteny meloa Andriamanitra dia niverina tao après une semaine izy ny herinandro teoriana latsaka dia naverina indray ilay teny fikasana tamin'ny Abrahama niteny Andriamanitra hoe miomany ianao fotry mateti-piavy miteny ianao an'izany zavatra zany dikan'izay tenao ataoko ilay izy misy teny indray miverimberina lazain'Andriamanitra satria tsy manadino anie Andriamanitra amin'ireny ianao mety efa manadino satria tsy ny fotoana tsy ny taona koa fotoana taona fanterana fa zao tsy ampiovan'Andriamanitra tsy ahatsiaro ny zavatra lazainy zany ty fampahirezany ty ozaraiko androany dia inoko fa ianao tsy le karazana kristianina mpahoriany fotoany renitsony fa napaharetana sy fijoroana tsara mandrapitranga an'izay zavatra lazain'Andriamanitra taminao raha ianao aloha zay olon'izay dia tiako ianao itiatanana mafy be amin'Andriamanitra ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe tsaroko anie niteniko Abrahama tsy mahay mandainga zany tsy maintsy tanteraka zay nolazaiko taminao ary matoa mamerimberina n'io teny fikasana io efa ela ny fotoana nitenenako an'ilay izy fa tonga ny fotoana natanterahako an'ilay izy manome famantarana anao fa akaiky ny fahatanteran'izay zavatra nylazaiko taminao noho izany raha tsy mino ianao zany mbola miorina foana ny finoko amin'ny zavatra lazaiko dia ozy izy Andriamanitra amintsika tsiray avy androany maraina mba minomo ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta hitan'Andriamanitra anie manjoanao matoy izy manontany hoe aizy Sara teteny Andriamanitra hoe efa nataoko zay nikasaiko efa nataoko zay nikasaiko andao antsika hijery zavatra anankiroa karazana teny mikasika momba ny fisehoam-boninahitra zay ampiorenan'Andriamanitra androany maraina ny finoantsika ao anatin'ny fiombonantsika latabatra aminy raintsika kely vetivety anie ny Romanina toko 9 ao Romanina toko 9 atsika ny andray teny anankiroa zay révélation nampitondrain'Andriamanitra amin'ny Paoly manondro tsara ny teny n'Andriamanitra tamin'ny Sara sy Abrahama eo Romanina toko 9 ny andiny 7:20 eno tsara fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao ankehitriny zao dia tsy tokony hoarina dia tsy tokony hoarina na hoe anaovana fanoharana amin'ny voninahitra izay aseho amintsika zany hoe zavatra ho avy izy voninahitra haseho amintsika dia ozy izy le fahoriana amin'izao andro ankehitriny zao dia tsy tokony hoarina tsy azo ampitahaina amin'le voninahitra haseho amintsika ohatrany hoe zavatra ho avy ataovy indray ny andiny 7 tompoko lahy sy tompoko vavy ao amin'ny andiny 7 amin'ny Romanina toko 9 dia mitendreny ny Baiboly ary zay notendreny no nantsoiny passé efa lasa ary zay nantsoiny no nohamarininy efa lasa ary zay nohamarininy efa lasa no nomeny voninahitra koa efa lasa le ray voalohany fampanantenana ny zavatra hiseho any amin'ny ho avy
le 9 fanambarana voninahitra efa tanteraka tany amin'ny lasa. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Tehiteny ny Baiboly eto fa efa lasa tao amin'Andriamanitra le voninahitra voaseho eo amin'ny fiainanao rapitso. Ao amin'izay afaka miditra lalina kokoa tsika. Amin'Andriamanitra dia efa vita ny zavatra rehetra tao amin'ny lasa. Midika eo amin'ny olona voaseho ny zavatra rehetra any amin'ny ho avy. Zay nampanantenainy dia efa vita ny tany amin'ny lasa avokoa. Zay mbola ho avy eo amin'ny fiainanao dia efa lasa tao aminy. Ka zay mbola andrasanao no efa vita mialohan'ny fotoana anehoana aminao an'izany. Ao amin'izay tsika eritreretra. Mitenitsika hoe iza no afaka ka any amin'ny lasanao. Tsisy olona afaka miverina ny amin'ny lasany ny amin'ny zavatra efa vitany sy nataony. Tsisy afaka makantsony. Zay vita dia vita. Raha miteny Andriamanitra hoe ho tahiko ianao dia efa nianao izy mialohan'ny fotoana nitenenany hoe hitanao zany hoe efa voatahy ianao. Andriamanitra tsy mampanantenanao izy ny zavatra ataony fa ny zavatra efa vita ny lazainy aminao mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Efa vita le izy. Ny lasa dia tsy azonao hovaina fa efa lasa. Fa ny avy dia azonao hovaina satria iny ny faritany fononao. Kanefa ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy izay. Ny ho avy koa zany satria efa lasa tao amin'Andriamanitra dia tsy azo hovaina. Enoy amin'izay. Tsy azo hovaina zay efa nilazainy satria fahamarinana avy aminy. Tsy azo hovaina satria efa nampirimy tao amin'ny lasany mialohan'ny fotoana hitenenany. Ohatra ny lasanao tsy azo hovaina, ny destinanao koa tsy azo hovaina. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Azonareo ve le fahamarinana? Nalain'Andriamanitra le dia nataony tao amin'ny lasany. Zay vao niteneniny. Dikan'izay tsisy marombaka amin'ny tanany. Zay no mahatonga azy ny fiverenanao fotsiny no ela. Dia manao zavatra Andriamanitra. Ary zany mafetsiny devoly fatany izay prinsipa an'Andriamanitra zay. Efa nomanin'Andriamanitra tao amin'ny lasany daholo no avinao. Andraso izara zavatra kely aminao amin'izay ao anaty communion dia fantatro amin'izay hoe tsy tokony adaladala ntsony amin'izao dima kristianina zao. Tsy tokony adaladala ntsony fa hifantoka tsara amin'Andriamanitra mba hafako miaina ny ho aviko mifanaraka tamin'ilay lasa tao aminy. Tsy azo hovaina zay efa lazainy satria fahamarinana avy aminy ary efa nampiriminy tao amin'ny lasa mialohan'ny fotoana hitenenany azy. Zany no antony tsy mampiontsina an'Andriamanitra mihitsy ny ary tsy tokony hampiontsina anao koa tsy zavatra mitranga satria ianao mahalala fa efa miara-miafina tao amin'ny lasan'Andriamanitra no avinao ray manontolo. Tsy azo hovaina le izy. Tsisy anankiray afakiditra any amin'ny lasako. Dia ohatray koa tsisy afakiditra any amin'ny lasan'Andriamanitra no ovazady. Tsy miova, tsy mihetsika fa voatahiry le izy. Zay mahatonga an' Jesosy milaza Korintiana 2:7 ny apôstôly Paoly dia milaza tamin'ny alalan'ny fanahy sy ny fanambarana hoe zay mbola tsy hitany maso nandre Jesosy sofina naniditra tao am-pony izany izy nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Matoa averin'Andriamanitra ny fikasany dia tsy misy sakana tsy hatateraka an'le izy. Hoy izy tamin'ny Abrahama zao no ataoko. Mety ny zavatra azony devoly atao manataranao amin'ny fahavarim-barianana fa zavatra tsy azony atao miany ileny programma an'Andriamanitra tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Tsy vitany zany. Tsy vitany zany. Ny annulation tsy misy, tsy azony atao satria nahoana eny an-tanan'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy mareteka ao amin'ny tompo. Zany ve tsy tokony ho tiavan'Andriamanitra e? Halleluja! Ny faefatra tiako tena sarobidy be mihitsy mialohan'ny amaranana le afatra zao Andriamanitra reto dia mitahiry fahatsiarovana amin'ny asa tsara sy ampitiavana nataonao. Ahoana moa le kalitaony ny asa tsara sy ampitiavana nataonao? Ny asa tsara sy ampitiavana dia miseho amin'ilay ianao manao an'le izy ampifaliana tena ianao mihitsy ny hoe midoboka ho an'Andriamanitra ny fonao eo am-panatanterahana an'le asany. Na ho amin'ny asany fanjakany zany, ny amin'ny projet ny fanjakany zany, amin'izay zavatra rehetra momba an'Andriamanitra raha vao ampitiavana
dia mitovy amin'iny mihitsy ny amaliana azy le fomba isehony mitovy amin'iny fa zao mihoatra kokoa ary tsy takatry ny saina le fomba isehony. Ahoana zany pasteur? Za tsy zaran'le izy. Tenenino akaikinao mila vonona tsara anao ianao ty afatra ty hoe dia manomboka hatreto hoe tsy anao io ny anao kototo amin'izay zavatra ataonao an'Andriamanitra. Le izy tsisy manery tanareo mahatonga le fanerena be ty amin'ny altara tsy miorina mpitiavana le fiangonana dia lasa terenao anaty verset biblika mampatahotra ny olona vesarana amin'izay zavatra tsy vitany akory. Fa rehefa tena mpitiavana io iny zavatra tao mpitiavana ihany no valian'Andriamanitra. Zany mahatonga andreny olona ireny manao zavatra be dia be mandatsaka sy mandrotsaka be dia be dia ohatrany hoe miracle mona mivetivety kely fotsiny. Fa rehefa avy eo tsisy faharetana sy fitehirizana le satria nahoana tsy niombona tamin'Andriamanitra tsara. Andao ary tsika hijery ny tantarany ray mino sy ny fiarahany tamin'Andriamanitra isa 2 3. Genesis 20 hiverina kely tsika. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo akazo terabintany Mamre. Ary mipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro. I Abrahama io zany mipetraka teo ambaravarany lainy io. Dia nanompony maso izy ka nijery ary indreo nisy telo landy janona teo tandrifiny kanonina hita ireo izy dia niala teo ambaravarany trano. Eritrereto olona mana intaina mbola mety adininy akory fa mbola noentina tao ohatran'izao le anina dia lasa izy. Nalay niazakazaka zany hoe nitanjaka izy. Fa na dia niazakazaka izy nitsena ly dia nikohaka tamin'ny tany. Olona marary fa voavy sirina mikohaka. Dia nanao zao ny atsara-panany ka nanao hoe tompo raha mahita avy teo masonao masiny ianao aza dia mandalo ny mpanomponao. Ansony tsisy nanerena azy hoe manaovy ianao an'Andriamanitra. Tsisy jereo masina kekinao tsisy. Fa i Abrahama mihitsy ny be fitiavana. Amen. Raha mahita fiteo masonao masiny ianao aza dia mandalo ny mpanomponao. Tsy hoe raha mahita fiteo masonao dia zao izy tahio ny fiainako. Fa hoe mandalova fa zany amoaka. Asan'azonareo le fipetraka izy dia andraso ino tsara amin'izay. Aoka angalana rano kely ianareo. Jereo tsara na miteny vahiny io na miteny fototra io na miteny gasy dia zay. Aoka angalana rano kely nareo anasana ny tongotrareo mamay le andro dia mba tia ny angatsitsika ry zareo. Areo ka mba hiala sasatra kely eo pototry ny azo ianareo aza mandeha ny amin'ny mafana be fa le zany hoe tena sahirana mihitsy tena sahirana mihitsy ry zareo. Dia aka mofo kely aho izy Abrahama io ataonareo ody ambavafo. Ary rehefa afaka zany dia andeha nareo ho tonga ty amin'ny mpanomponareo nareo ary izy telo ataovy arak'izay lazainao. Andriamanitra tsy miteny mihitsy hoe manaova ho aho. Zay mahatonga amin'ny fitoriana tsy tokony hametraka mihitsy hoe manaova ho an'Andriamanitra mba ho tahiny ianao. Ny fonao no mietsika rehefa tian'Andriamanitra ianao fa tsy ny olona ny anery ny paosinao isokatra tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Dia hoana le principe andray mino zao le izy. Eto Abrahama ny teny hoe maka eny eto ianareo za izy ny teny hoe za haka rano fa ny mpanompo no naka rano. Fa ny mentionné ny baiboly tsara fa izy naka mofo. Dia ozy izy ny rano voalohany dia mofo faharoa. Zao tena touché Andriamanitra voakasika ny fon'Andriamanitra. Ndre fatany anie hoe any amin'ny désert nisy any Abrahama dia nijereny Abrahama iny le anto-daky le efa 50 taona iny naka nandehananao mofo sarah manova mofo aingana misy vahiny rehetra nany rehetra lasa natao le mofo dia iny izy miaraka amin'le paoziny efa nany nametina dia tonga teo dia namena mofo le olona amizay sady nahazo fiankofana koa Andriamanitra. Talohan'ny sakafo rehetra dia fiankofana aloha. Ny fiankofana midika fanombohana amin'ny fanolorana tena mendrika hijoro sy hampanakiny ao anatinao ho resin'Andriamanitra. Ny fiankofana dia raha dika amin'ny teny fototra Hébreu aramia dia hoe fahababoana. Babo ny tompo ianao. Ny babo tsy manao zay tiany fa manao zay tiany izay nambabo azy.
dia mozy izy alohan'ny fanatitra sy ny ambony rehetra dia zao fikofako no ataoko tonga aloha. Ny zavatra hitako tato anaty baiboly a ohatr'izay no nataony Abrahama fa ny an'Andriamanitra mbola mihoatra lavitra noho izay. Ozy izy Andriamanitra. Andriamanitra hono izy tsy mba tsy marina ka nadino ny asa tsara rehetra. Kalitean'le ny kalitao an'ilay fanimpony Abrahama teto nakasika amin'ny fon'Andriamanitra dia ny herin'le fitiavana tsisy fanerena na tonga azy natateraka amin'ny fanimpony nakasika ny fon'Andriamanitra. Jereo amin'izay ao anaty baiboly rehefa tany anefitra ny taranaka Abrahama satria ny mpanampiny no ny rahany hitondra rano teo amin'Andriamanitra dia vato lampy no ny rahan'Andriamanitra andorano ho an'ny zanak'Israely. I Abrahama izy tena nakamofo ho an'Andriamanitra tany anefitra direct avy any an-danitra lanitra ny namatso mofo ho an'ny zanak'Israely tsy marety harobasy akatelerekeos abarositiny eny hoe ny any Abrahama izy ny vadiny no nikarakara nanome an'le mofo omena anizy an'Andriamanitra fa taty aoriana ara-panahy Andriamanitra mihitsy nidina avy tany an-danitra ho tonga mofo eo amin'ny latabatra ho tonga communion ho antsika. Halleluja. Mihoatra foana ny an'Andriamanitra. Tsy voatery hoe hovaliany eo amin'ny Abrahama fa Andriamanitra mahafantatra ny taranaki Abrahama. Vato lampy nandoraniny dia Andriama ny tray makaka ny zavatra nataony tananao ny kitanao sy kotrokoranandro ampiseho anao ny herinao mideranao Andriamanitro faleibe mideranao Andriamanitro faleibe i Abrahama namono omby omena hena Andriamanitra. Ny zanak'Israely nanesy papelika Andriamanitra nanomena azy tany anefitra. Zareo masina eo kaikinao aza teren'ny fahoriana anota hoe isaina ianao hoe anao zavatra tsy mety nefa mba ilain'Andriamanitra. Ataovy opportunité ho anao hoe ampitiavana ny manao zavatra ho an'Andriamanitra ao anaty problème. Hitanareo ao anatin'le fahoriana iny mihitsy eo Andriamanitra no mijery. Wow, rety izy ory kely eo anatin'ny famorana nefa jerety ataony Andriamanitra. I Abrahama anao fanekena aminao sy ny taranakao mandrakizay tsy ho kely zany ny fiafaranao. Ny fahalebiazako ny manome antoka amin'ny fianianako amin'ny tenako fa amin'ny olombelona rehetra eto tany ny fijoroana no nahafapoa. Abrahama
tsy mba mifikitra tamin'ny zavatra nomeko anao ianao fa ny fonao fonao tokoa ny zavatra rehetra noho ny fitiavanao aho. I Abrahama o, halleluja. Ozy izy Abrahama tiako ianao hoe tena mamiko hoe tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy o, tsy atakaloko an'izany izay tsy hosoloky ninoni none hatramin'ny farany nitsika sy anao hatramin'ny farany. Nafoko izay maminy foko ety Isaky io de momeko anaty nandao ay azy zao tontolo izao zao tsy alaminao nafaly ao malahelo ao de fony anao marary ao nani ao tsy nilazanao fa ity ao mivoaty fanao anao hatramin'ny farany tikanao tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy o, tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloky io ninoni none fa hatramin'ny farany natsika sy anao hatramin'ny farany. Ndotsika ty tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesisy koa 20 fahadimy farany alohan'ny andresantsika amin'ny fanasan'ny Tompo dia misy zavatra nitenen'Andriamanitra tamin'ny Sara. Ozy izy hoe iverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao ary indro nananaka ny zazalahy Sara vadinao ary Sara nandre an'izany teo ambaravarany lay izay teo ivoan'ilay niteny. Inona ny tiany Baiboly ho tenenina? Zao ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Amin'ny herintaona tahaka izao Sara anananaka, tsy izay no lazainy, fa amin'ny herintaona tahaka izao zany ho iverina. Inoy a? Le herintaona mpiverenan'Andriamanitra vao niteny Andriamanitra hoe anananaka Sara. Ho zany présence aloha ho Isaka. Hitanao ny problème atsika tiatsika ho ampiasaina amin'ny présence n'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manolotra ny tenany ampahafantatra anao amin'ny présenceny vo ny besoin anao. Ny fahabangana faratapony amin'ny fiainan'ny olona dia ny fiafenan'ny olona amin'ny zavatra ilaina amin'ny fampiasan'ny finoana tsy misy présence n'Andriamanitra. Zavatra hitako zao raha zany teo an-tanàna Sara mananjanaka fa tsy hitako le teny hoe niverin'Andriamanitra, tsy hitako zay. Fa Andriamanitra ny teny amin'ny fotoana iverenako itongavany Isaka. Zay no mahasamihafan'ny olona sy Andriamanitra. Raisonnement ny olona mametraka fotsiny hoe eo Andriamanitra rehefa tonga ny zavatra ilainy. Fa tsy hitan'ny olona amin'ny présence n'Andriamanitra mitondra ny zavatra tadiaviny. Inona ny tiany Tompo tenenina? Fa maninona Andriamanitra? Fa maninona ny tsy mahita n'le fiverenanao fa nahita ny Isaka fotsiny? Inona ny tianao tenenina amiko fanamasina? Ho ana manokana indray, inona ny tianao ho tenenina amiko?
Andriamanitra dia tsy manome kadô ninninina mihoatra noho ny tenany. Rehefa hanome kadô anao Andriamanitra, ozy izy mifanamasina, dia izy tenany mihitsy no omeny aloha. Zay no mahatonga azy omaly ny teny. Ianareo na dia ratsy aza dia mahay manome zavatsoa ny zanakanareo. Izy aminareo ny angatahany zanany azan-drano ka manome azy mena rano, angatahany zanany mofo ka manome azy vato. Nareo na dia ratsy aza mahay manome zavatsoa ny zanakareo, maika fandrainareo izay ny an-danitra tsy hanome ny fanahany. Andriamanitra zany ho an'izay mangataka aminy. Noho izany ny fangatahana rehetra dia miafinao ambadiky ny présence n'Andriamanitra daholo. Tsisy fanomezana goavana mihoatra noho ny tenany zany. Ary Andriamanitra tsy manome zavatra latsaky ny tenany. Zay no mahatonga azy manaitra anao, omeo lanja ny fisiny eo amin'ny fiainanao, no lanja ny valim-bavaka tadiavinao. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Azonareo ve ny zavatra tiany tompo tenenina androany? Amen sa tsy amen? Misy fotoana rehefa tena terenao Andriamanitra nomenao vady, tonga le vady adino Andriamanitra. Nefa izy Andriamanitra présence ko aloha vao fanambadiana. Raha manome vady anao Andriamanitra dia teony ao anatin'le vady izy. Zany hoe le kadô omeny anao dia finosiny ao ny fahafenony. Miara tonga amin'le kadô Andriamanitra. Asa le izy ao Andriamanitra, vady le izy ao Andriamanitra, zanaka le ilainao ao Andriamanitra, trano le izy ao Andriamanitra. Amin'izay tsisy valiny anankiray eo amin'ny fiainanao ka hanovany sainao anadino azy. Tonga ny asa adino Andriamanitra, tonga ny zanaka variana amin'ny taiza, tonga ny vola variana manao business. Ny excuse tsy mipetraka rehefa eo mialohan'ny fotoana rehetra ny présence n'Andriamanitra. Ao tsy quitter atana ho an'ilay paretsika. Alléluia, alléluia. Hoaziny vony nahitra, hoaziny vony nahitra, hoaziny vony mandrakiza, hoaziny vony nahitra, hoaziny vony nahitra, hoaziny vony nahitra, hoaziny vony mandrakiza. Alleluia. Eto Jesosy androany maraina, eto ilay mofo natao fanomezana tena fihinana ho an'ny olona rehetra. Eto ilay iray tena fiainana ho anao. Eto ilay rehetra tadiavinao avy amindray ho valim-pity eo ombonanao amin'ny fitahiheny Abrahama. Eto ilay fanatitra velona, masina, akasitrahandray, afaka isolo anao amin'ny tsy fahatanterahana fa hijoro eo anatrehan'indray anamarina anao. Eto ilay fitiavana tsy miova fa tianao mihoatra noho ny fitiavana izay rehetra milaza fa tianao. Jesosy no anarany. Tadidio ty teniko ty, fa tary foana ao am-po ty fanamarany ty, tsy mandrakizay ty tany ty. Mila an'Andriamanitra ianao. Izy ny taloha indrindra, izy no ankehitriny, ary izy no mandrakizay.
mpikerany masinao dia mba sainy zao zavatra hitrango zao ndray androany ho avy ny fotoana tsy maintsy androsoanao misokatra ho mivavady mandrak'izay ny fiainanao. Ny olona hitanao voalohany hitsenanao izy izy ny baiboly dia tsy le vady andefa mandrakaikinao la le zanaka tianao sy karakarainao na zay olona heverinao fa akaiky ny fonao indrindra. Olona sady Andriamanitra anankiray ihany, Jesosy no anarany. Iona ny mpanao sy ny natao. Zay fotoana izay le antony fivoriana androany. Tiako fantatro fa amin'izany fotoana izany tsisy anelanelana anao sy izy. Fa na ino ny olona na tsy ny olona tsy maintsy andry ny olombelona izany fotoana izany. Androany tiako hisokatra ny fonao dia teny amin'Andriamanitra hoe Tompo, inty hamitram-pihavanana aminao ary mbola misy tsy fahatanterahana amin'ny fiainam-panahiko na fahazarana na fomba fiainana. Matoa verimberinao foana izany te hanotrona mafy ianao. Tsy ny mafy ny fotoana ny fampahoriana ny mahatonga ny olona tena mijaly sy mahatsapa-tena hoe angerifiry mandrakizay ny fiainany. Fa raha ny amin'izany milazainao omaly teto fa ny taona azo onerana. Ny fahamainana tamin'ny fihodinana azo averina ho isan'ny anjarandroa amin'ny fotoana hiverenana. Fa androany ny zavatra takianao amiko. Moa ny foko ve tena miverina aminao marina ary manaiky hitoetra eo amin'ny sitraponao. Androany Tompo, mialohan'ny fiombonako aminao indro manaiky ny atao anatiko rehetra. Amontsitra antsafidy ireo izay zavatra rehetra tianao mbola ho tefena sy sorona atao anatiko. Ampitoero ireo votsara rehetra avy aminao. Ary amin'ny alalan'ny fandraisan'androany sy fiombonan'androany inoko fa iray tanteraka aminao zay rehetra. Avereno miaraka amiko zao vavaka zao. Jesosy hoe manantona anao androany maraina. Tia Jesosy momba aray manontolo atolotro anao. Anjakao ny foko. Aoka tsy hoe sorona ao am-bokon'ny fiainana ny anarako. Manam-pahy eo amin'ny fiainako. Meko anao momba rehetra Jesosy. Ny fanahako, ny aiko, ny tenako, ny ratsambatako rehetra atolotro fanatitra velona, masina, sitraka ao fa izany ny fanompom-pivavahako androany. Misaotra Jesosy fa voavela elo ka voasarona amin'ny fahotako zanak'Andriamanitra. Misaotra Tompo. Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadiana azy tena indray ny mofo novakiny dia ozy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatsiarovana misaora azy. Misaotra Tompo. Tsy ny tsiron'ny mofo fa ny tsirom-piainana miafinao amin'ny mofo. Ilay fonosana kely izay tsy nantenainay sy tsy nampozinay akory nefa mitondra fiainana ao anatinay. Araka ny tenina hoe nofoko ny tena fihinana ary ndrahako ny tena fisotra. Ankehitriny ny ranao Andriamanitra izay nalatsaka ao anay ho famelana amin'ny fahotanay dia tonga ao anatin'ny kopy anankiray amin'ny endriky ny ranom-boaloboka izay anehoana famelan-keloko mandrakizay. Le rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ao anay ho famelana ny fahotanay. Ka nao vinanao viny izay mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesanao mandram-piavinao. Dia hisotra izay ankasitraka fa mana an'izay manana anao. Misaora azy. Mankasitraka Tompo ah. Misaotra fa nofinao sy ny ranao no mikorina ao anatinay. Tsy azo ny fahavalo-pahoriana izay fa zanaka natsangana na mindrana fo nateraka indray. Manana fanantenana an'Andriamanitra. Miray tanteraka amin'ny sitrapony. Zanaky ny fanekena na orona ho isan'ny olona feno voninahitra ao aminy. Tiany sady ny tiaviny. Voavonjy manana fanambarana marina. Mijoro amin'ny programanao tsy esklema ary mandeha araky ny lalanao. Sangana ny milanitra ny tanao fivavaka ao anao. Vavaka raiko
okany tsy raha iavy zay tonga nandray fanasan'ny tompo androany tena iombona mitanteraka amin'ny fanahy amin'ny fahamarinanao ho fenonany fahatsaranao izy ary tsy atsaro fahabangana eo amin'ny fiainana aoka reo etaeta-pahabangana eto amin'izao tontolo izao tsy aina ny zanakao fa ho fifaliana ho ampony izy ireo ny fananananao mandrakizay Andriamanitra makasitraka Jesosy halleluja iny ranao iny zay ny aretanao iray azo aza mbola misy miala fa hivavaka manokanao anao rehefa avy eo anotsika mifanatitra sy ny filazana fa ianao ireria ianao ihany no navity izany. Alleluja. Ianao rery Jesosy mahavita an'izany. Amen. Fiara-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mifanaritra amintsika ihany koa anaty fifaliana tanteraka sy fahavenoan'ny vokatry ny fanahy. Dao tsika hitsikitsiky be eo an'i Jesosy tsy aza asiana feo fa mitsikitsiky fotsiny. Alleluja. Tahak'izao indray fandaminana eto amin'ny asa fanompoana andritry ny herinandro manaraka raha riva misy ny émission amin'ny hvkl-mission miaraka amin'izareo avy any France amin'ny latsinainy ka hatramin'ny larobia mazava ho azy tsy miova ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana. Misy ny sekoly ny atao hoe sekoly dia mianatra, ny atao hoe mpianatra dia tsy mahay. Raha ianao tena mahay mihitsy tena ohatr'izao ny fiarahana amin'Andriamanitra, tena hoe ozy izy ianao hoe tena za tena impeccable dia afaka tsy mamonjy sekoly ianao. Fa za nefa mahita fa mizatra mbola tsy feno mizatra mbola mila piana, mizatra mbola ianarana, mbola lavitra ny lalana, mbola mandra-pahatonga amin'ny fiavian'ny tompo. Tsy fantatra raha pitso na raha riva na raha afaka pitso na andao hianatra. Alleluja. Andao tsika hianatra hiaraka amin'ny tompo ahafantatra ny tena fahamarinana, ny tena marina. Amin'izao fotoan'izao efa be tabela ohatran'ny marina fa andao tsika hitady ny marina. Amen. Dia latsinainy manomboka amin'ny 7 raha ka hatramin'ny 8 ora sasany eo sekoly mpanasitranana. Be da be ny marary dia inona marina momba ny aretina ary inona ny tena marina momba fahasalamana. Hitantsika izany latsinainy mianatra an'izany tsika latsinainy talata sekoly mpamahana olana. Dia anao tsika tena hitodika amin'Andriamanitra hoe inona ny tokony atao fa ty olana ty ohatra ny tsy mety mijanona. Le olana mety tsy mijanona fa mifatsapahanao ny ahitanao azy hoe aika tsy olana le izy fa Andriamanitra miditra tsehatra. Tsy hainao zany raha tsy mianatra ianao. Azao ny akaikinao dia amin'ny talata koa ny fotoana antsika hoe tsy amin'ny shoprite Analakely 2e étage. Amen. Larobia sekoly ny tokantrano mino fa tsy hoe tsy manana tokantrano ihany ny tena mila mianatra fa ny manana tokantrano koa mila mianatra na dia fa 20 taona mivadiana azy tena vao mahera mila mianatra. Alleluja. Tena ao misy ny ahitanao hoe kay le 20 taona iny mizatra tsy azoko amin'ny vadiko nandritry ny 20 taona azonao anatin'ny 2 minitra. Alleluja. Satria tena hitanao hoe Andriamanitra miasa. Andriamanitra miasa miditra tsehatra fiainantsika tsirairay avy. Dia eto indray fotoanantsika ny zoma amin'ny 4 ora amin'ny herin'ny androany zany. Dia samy tratry ny fety-pirenena daholo tsika andao tsika hitsangana anindry ny tanantsika ety anoloana. Dia mialohan'izay misy ny amin'ny 3 juillet efa haitsika tsara ny anniversaire ny asa fanompoana. Dia raha ny tena marina mirary dia mirary ny fandraisana anjara ilay izy satria ho an'ny centre araka ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra dia misy fandraisana anjara ilay izy 50 000 ariary ho an'ny lehibe 35 000 ariary ho an'ny ankizy latsaky ny 10 taona. Dia entanintsika tsirairay avy tsy hoe fanentanana ahoana moa zany fa entanintsika ho tian'i Jesosy. Izay ny tena marina. Entanintsika mba tena ho tian'i Jesosy araka le toriteny teo dia Andriamanitra hiditra tsehatra. Tia fotsiny izy. Dia fantatrao zany izay tokony ataonao fa tsy teny hoe andao tsika fa any amin'ny espace relation eny bypass ny fotoanantsika amin'ny 3 juillet io lahady io dia mino fa hifankahitany tsika sinareo. Amen. Alleluja. Ndao tsika nitrantanantsika ety anoloana voninahitry ny tompo afaka manatanteraka sy mifanatitra zao raha io raha amin'ny anaran'i Jesosy. Faly izay tompo androany faly izay fa nandray avy aminao. Faly izay fa
nomenao zay tsara indrindra zay dia ilay teny fiainana dia androany zay satria atao amin'ny fanatrianao dia manolotra ihany koa ny fanatitra fahavolonkarena ny sakrifisy zay avy aminao ihany zany tsisy ninona avy aminay Jesosy fa dia mifanakalikalo eto fa ny tena marina ianao no tena tompon'ny zavatra rehetra dia akasitrahanay ianao dia raisiko hoanitra akasitrahana zany fanatitra fahavolonkarena sakrifisy zany avy amin'ny zanakao zay tianao misaotra ray ny anaran'i Jesosy amen. Ndao tsika tiaka mafy voninahitry ny tompo. Halleloja. Halleloja. Ndao tsika hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao tantara faharoa toko fahafito teny andiny fahaefatra ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha ny olona zay nantsona ho amin'ny anarako ozy izy no avy hanitry tena ka hivavaka dia hiainao azy amaly azy any an-danitra ozy izy ary anasitrana ny tany ao izy avelako ny eloko. Ndao tsika hivavaka amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fankalazana ny faharoa ambin'ny taona ny nahazahoantsika ny fahaleovatentsika mila vavaka tsika Madagasikara dia ndao tsika hiara-nandra tanana amin'izao fotoana izao hivavaka ao amin'ny Madagasikara. Raha eo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy vela masina sy manan-kery avy Nazareta ianao tokoa miteny fa raha ny olona zay natsona amin'ny anaranao no avy hivavaka sy hanitry tena Jesosy dia hiaino ianao any an-danitra amela ny eloko ianao Jesosy ary anasitrana ny tany Jesosy mangataka aminao zay sitrano ny tanay mamela ny eloko ny firenenay Jesosy Kristy avy Nazareta ary zany mahatonga anay ilaza ankira androany Jesosy angataka ny famelana angataka ny fanafahana ho an'ity tany ity Jesosy ao anatin'ny fankalazana ny faharoa ambin'ny taona nahazahoana ny fahaleovatena zay Jesosy aoka ho fahaleovatena tena hoe tsy hoe fahaleovatena arapana Jesosy fa fahaleovatena tena hoe voamaika hiankinana aminao tanteraka Jesosy arapana amin'ny lafiny rehetrarehetra ary hiaino sy anasitrana ny tanainao tompo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy vela masina sy manan-kery avy Nazareta. Halleloja. Amen. fa totanteraka ianao androany mangatany famindrapony Jesosy ho an'ny firenentsika. Sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zay Kristy fa haoreny olana esory hiro fatorana zay mbola manefitranay tsiray amina hanao ane ity Madagasikara ity Jesosy io miangavy anao rezay vonjeriray averitsika misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zay Kristy fa haoreny olana esory hira fatorana zay mbola manefitrana tsiray amina Madagasikara ity Jesosy io miangavy anao rezay vonjeriray
jesosy apetraka fena be atalanao ambany fahasoavanao eo ambany famindraponao tanteraka jesosy raha anao nikoriny eto Madagasikara nao ventsika hoe misedra olana tinosy malalana ity misedra olana itinosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy anao Madagasikara jesosy anao ity Madagasikara ity jesosy navy anao rezay Sata nasini narati ifumare mamela ipinusinya sandatsika ny fiderana amin'izao fotoana izao a taontsika ifalo an'Andriamanitra fa efa voavonjy Madagasikara efa nafana Madagasikara amen halleluja aiza le tiaka ho an'i Jesosy dao sandratsika ny fiderana malagasy amin'izao fotoana izao a mifaly tanteraka ianao an'Andriamanitra aiza le tanany afa ihany ny fiderana fantatro fa marotoko fa maro izy ireny no maso no manentana marina hoe nefa sawa fatikunya katsi matakano fanahira ino nanuana na fatsarana te ayakuyane fiderane fanahira ino nanuana na fatsarana te ayakuyane auriraikufone nira fiderana sajila kitupana uzara nuera fiderana sulalako auriraikufone nira fiderana sajila kitupana uzara nuera fiderana Mangiato
Iraiza maloka feranate Irapiti Zanglavu Nefata repiti sandelitate Nefasawa Fati kunya Katsibata kalu kunya ni awe Wana ira inu nanuana Nafatsarana Deale kuyanu Fane ira inu Wana ira inu nanuana Nafatsarana Deale kuyanu Kauirakwe Kauirakufone Ira fidera Satila titue Satila titu panon saranu Kawana fiderano Kauirakwe Kauirakufone Ira fiderana Satila titu panon saranu Kawana fiderano Devani tupe Teka 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 Terauti sose Ramete no terauti kayara kadiam softonzao Mas eu ia topando changement Essa é uma cura que eu antes só sei Kauira kufone Kauira kufone nira fiderana Kauira kufone nira fiderana Satila tutupana saranu Kahona fiderana Kauira kwe Kauira kufone nira fiderana Satila tutupana saranu Kahona fiderana Kahona fiderana Kahona fiderana Kahona fiderana Kahona fiderana Kahona fiderana Tula laitu Cura cura kawante sose Asa uyan tukun fifalino Zoftonzao Ambulitala Unitsangana Unitsangana Nayavundinda Resi fafatesana Mufitaliana Sisila daita Taminiteso Ufutana tika izina mulutena Yari tamaza utika famunzena Hafaka Hafaka Tesona mudatike Mifaliye Mifaliye Mirabuwe Faftatike Hayetike seutana nao Adula dula uluwe nao Hilai pana butresa ngane Mifaliye Mifaliye Mirabuwe Faftatike Hayetike seutana nao Adula dula uluwe nao Hilai pana butresa ngane Familia nawe, safufunze nawe Azam sala sale, afanya punga bateso na jese Na jese ni fafate sano Não faz siga fanisina Azam sala sala Seu inimado Ambaro fasika fake Não fana vuta na tika isla nulutena Hamdoaza utika famunzena Hafaka, hafaka Tesona mujasike Mifaliye Miravue Faftetike Hayetike
tananao adoladolao iloanao ilay mpanavotreny zangane mifalie miravoe favotratsike haetsika seo tananao adoladolao iloanao ilay mpanavotreny zangane mifalianaoe favovonjanaoe aza misalasale afaiabona vatsisona jese Najesi ni fafate sano Esa le ura kawantu Ramnaraka Avoina faliano Fazzarondera Zarondera Falie Firavule Fautazike Aesche solitana Aduladula uluana Ilai fana Mucenza gane Falie Firavule Fautazike Aesche solitana Aduladula uluana Ilai fana Mi falie Firavule Fautazike Aesche solitana Aduladula uluana Ilai fana Mucenza gane Nawe, fufuze nawe, azam salasale, afanya bunga bazisona jese, na jese ni fafate sano. Somare mura kura kawantu pwe. Alleluia. Ny fiainana dia ny fisin'Andriamanitra ny fiainantsika. Sady zany atsangany an-tanan'izay mino hoe tena niombona tamin'ny tompo izy androany. Ndray latabatra tamin'ny tompo izy androany, afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Faly zay Andriamanitra. Faly zay satria teo amin'ny fiainanay ianao. Miaraka aminay foana ianao. Momba anay foana ianao. Tsy mahafoy anay ianao. Tsy ny zavatra rehetra ny mampahory anay. Fa raha sanatria tsy eo amin'ny fiainanay ianao. Tsapanay feo amin'ny fiainanay anefa ianao. Noho izany tsisy ninninona natao hampahory anay. Tsy manan-java mahory zahay rehefa tena Jehovah mampiandry anay. Makasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka kely tsika mampanala fanadinana rehetra. Efa vavaka ihany ho an'ny CPE manokana tamin'ny fotoanany nanaovana CPE teo an'ny zanaky ny asa fanompona sy ny malagasy rehetra. Fa izao tsika hivavaka ho ampanao BEPC CE sy ny baka ary ny fanadinana manaraka rehetrarehetra na ho an'le ny anao manokana hisondrotra kilasy koa azy dia hoe tsika mambavaka androany. Raha eo aokotsaroanao ny zanaky ny asa fanompona rehetra sy ireo zaza malagasy rehetra ao anatin'ny fanadinana. Okantsiray avy atateraka ny anjara voatendriny. Tsy soraraka na ray ary amin'izay fianarana ataony fa hiavaka satria omena amin'ny fahatsiloatsain'i Daniel izy ireo anana fahendrena foloeny mihoatra noho ny tao amin'ny lapa. Mangataka Andriamanitra izay fioarana sy fahatsarana avy aminao zay, ny esprit d'excellence avy aminao ho hiasa mahery ao anatin'ny fo sy ny saina sy ny fanan'ny ankizy mba hatateraka izay antom-pisiana teny ilana ho azy izy ray. Ary mino fa ny examen izay ho ataony dia ahomby amin'izany izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Vavaka tsika ho amin'ny firenena. Angataka tsika amin'ity faharoam-benipolo taona ny fahaleovan-teny ity mba hahiditra tsehatra ny fiainam-pirenentsika Andriamanitra.
mba tena iseho ny voninahitr'Andriamanitra anome tolotsaina nome fahendrena ny tantana ny mitondra ny vahoaka ny isa nambara tongany mba tena ho ataon'Andriamanitra tanteraka eto amin'ny firenentsika ny hoe tena marina tokoa fa sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina. Asandato ary mivavaka isika. Andriamanitra rahainay tsara indrindra izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, vavaka izay ao Madagasikara, firenena izay iombonanay, aza velo tafity izay ao anatina fandrika amina resaka politika sy karazan-javatra be dia be eto amin'ity tany ity. Fampijoro mandrakarivo izay nokatra amin'ny fonay alala ny volonté anao sy ny sitraponao eto amin'ity tany ity. Andriamanitra mivavaka izay mba tena hanjaka ao Madagasikara Jesosy io, meo tolotsaina araka ny tokony ho izy, ny mpitantana, ny mpitondra, ireo izay nomenao andraikitra tompo eto amin'ny firenena. Izany lazay ny Baiboly fa mivavaha mba imenao fahendrena, omenao lalana misokatra, omenao fahafahana ny tsirairay avy, izay omenao fahefanasana apaka eto ty firenena ity, anana fahatahorana anao, anana fanapakevitra tsara araka ny sitraponao. Ary izay malagasy koa Andriamanitra dia tena hivavaka amin'ny fonay manontolo, tsy handoto fo amina zavatra tsy misy dikany, amin'izay feorena etsy sy aroa sy amin'izay vavan'izao tontolo izao Andriamanitra, fa izay natao hiaino anao isanandro isanandro. Rehefa miaino anao zay dia mahatoky fa nivavakay dia hovalianao, satria mentefany aminao izay zavatra rehetra angatanay. Mahatoky izay Andriamanitra, fa Madagasikara dia tena tanteraka ao amin'ny planina sy programanao, ary ny sitraponao feno no napaka eto amin'ity firenena ity mandrakizay. Manomboka izao Jesosy io, mandra-piverinao dia hita ny voninahitra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Vavaka ho anao tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tonona ny fitsarana sy fiadanana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ambarako sy tonono koa ny famatsiana sy fampahitana fity avy any ambony ahatratranao eo amin'ny fiainanao. Tsisy arombaka anao zany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Mandehana fa ny tompo ombanao, ny tompo ameno anao, ny tompo hitantana anao, tompo ampety ny momba anao ray manontolo. Tsofoko rano ny fanasitranana ahatratra ny vatanao. Ninona aretina rehetra, ninona olana rehetra, ninona sakana rehetra, le Andriamanitra nanotompo ny obstacle tao aoriana tamin'izay obstacle teo aloha ihany namonony azy. Zay Andriamanitra zay koa no mitantana anao amin'ny fanotronany. Azoko antoka fa tsy ala eo amin'ny fiainanao mifanatrehana, satria tena hijoro araka ny sitrapony ianao. Ninona zavatra rehetra lalovanao toy ny mafy eo amin'ny fiainana, tsy alavo anao io raha mbola mijoro an'Andriamanitra ianao. Jereo Joba, ozy Joba mety mafy manjoa fa ny zavatra fantatra dia zao ny omega amin'ny fiainako tsy eo am-pelantanan'izay miseho an'io, fa ny omega eo amin'ny fiainako eo am-pelantanan'ilay mpamaritra no aviko, dia tsy izy io fa Andriamanitra. Hitany Joba fa velona mpanavitra azy, le nitahiry no aviny dia nijoro izy. Ianao ihany koa no avinao eo am-pelantanan'Andriamanitra, voatahiry eo amin'ny lasan'Andriamanitra no avinao ray manontolo. Aza matahotra fa le nanomboka asa tsara izy no natanteraka. Miovy io, salama ianao fa tsy marary, atanjaka ianao fa tsy usany, hotahin'Andriamanitra sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao takizay nabina amin'ny fiainam-panahinao. Tsofoko rano ny fahasalamanao ho averina amin'ny lolony, tsy zavatra tsy metimety rehetra ho ahoriny indray. Anisy restauration eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana, amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Orakoraka mafy tsara ho an'Andriamanitra.